Razavatana, fandaharana ara-pahasalamana, iresana mahakasika amin'ny fahasalamana amin'ny lafiny rehetra sy ho an'ny sokajin'olona rehetra, ifampizarana torohevitra mahasoa. Faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana Razavatana eto amin'ny Roamzato teboka valo. Mbola ao anatin'ny lohahevitra bevoka mila manatona toeram-pitsaboana hatrany isika izay arahana amin'ny dokotera Rahantarsoa Voloniaina avy eo amin'ny MSM. Ina izany ny riska mety iseho raha ohatra ka hoe tsy mandeha ety amin'ny toeram-pitsaboana ohatra fa anankiray mitondra vohaka dia roviana ihany koa izy no hoe tokony hanatao io toeram-pitsaboana io. Raha vao mitondra vohaka ny vehivavy anankiray mahatsapy izany fa hoe tara ny fotoanany dia manao fitiliana aloha, manao test ahitana hoe be voka na tsia. Dia rehefa fantatra fa be voka dia ilaina manantona toeram-pitsaboana satria mety tsy ho ao anatin'ny tranon-jaza ny vohaka hoentinao, mety isy problème, isy olana ihany koa zany ao anatin'ny vohaka io. Izay ny voalohany indrindra zany. Arahamaso manao échographie, manao analyse izy isika amin'ny fitenenana anazy dia manao ireo zavatra rehetra takin'ny fisafona. Izay zany ny atao raha vao be voka. Eny anelanelany eny indray rehefa mihamandroso ny vohaka dia ilaina foana fanatonana toeram-pitsaboana satria betsaka ireo zavatra mety hitranga mandritran'iny fitondrana vohaka iny. Amin'ny fotoana fiterahana ihany koa dia ilaina mihitsy toeram-pitsaboana satria misy hoantsika indraindray amin'ny toerana tsy azo antoka nefany ilay vehivavy efa mety misy olana nandritra ny fotoana fitondrana vohaka dia rehefa aveo tonga amin'ny fotoana fiterahana, ny tsara indrindra dia toerana azo antoka ny terahana mba hisorohanareo loza ireo satria mety maromaro ihany ny zavatra mety iseho amin'ny fotoanan'ny fiterahana. Mety hisy loza zany ohatra hoe mandeha raha alobe, vaky ranondohany alobe, indraindray marary be loatra le fihetsehan-jaza tsy arakaraky ny fisokafan'ny vozon'ny tranon-jaza. Reny zany mila andraisana fepetra. Dia izay ny tena antony andehanana hoe tobim-pahasalamana fa tsy toerana tsy azo antoka. Ny mahasoa no ifampizarana. Smoothie zavoka be vitamine C sy protéine indray no resantsika ao anatin'ny tapafaharoa fandaharana dia ny mahasoa no ifampizarana izany. Ireto avy ny akora ilaina amin'izany: maka zavoka iray, kokombra atsasany, ranom-boasary makirana, yaourt 4 sotro fihinanana, gilasy ary sira sy dipoavatra. Toy izao kosa ny fomba fikarakarana azy. Miaraka totona anaty mixeur ireo akora rehetra ireo dia ampianao ilay gilasy ary afaka sotroinao avy hatrany izany. Tena mety atao sakafo maraina ity zava-pisotro ity satria ahitana ireo otrikaina rehetra ilain'ny vatana hiatrihanao ny tontolon'andro anatin'ireo akora tsirairay avy ireo. Dia izay indray aloha fandaharantsika tamin'ity androany ity dia mahasoa daholo. Razavatana, fandaharana ara-pahasalamana, iresana mahakasika amin'ny fahasalamana amin'ny lafiny rehetra sy ho an'ny sokajin'olona rehetra, ifampizarana torohevitra mahasoa.